Ahoana marina, resaka ambony latabatra no betsaka. Ity fitondrana Rajoelina ity dia fitondrana isan'ny havanana indrindra amin'ny resaka serasera sy ny fihetsiketsehana ivelany fotsiny. Betsaka amin'ny vahoaka malagasy arak'izany no very, maloana ireo fihetsika maro lafy izay ataony. Mila mahay mamakafaka sy mandinika tsara ny marina sy ny fihetsika ivelany fotsiny arak'izany ny vahoaka malagasy, indrindra fa ireo any amin'ny faritra maro izay tsy mahazo afa-tsy ny vaovao izay avoaka ny aino manjerim-panjakana, izay tsy ahafahan'ny mpanohitra mamoaka ny zava-misy marina amin'ny fitantanana ity Madagasikara ity. Mila mahay mijery arak'izany ny vahoaka ny aminy hoe atraiza marina no tena fiain'ny fanjakana, ny fiainany, eny fa na amin'ny fiainana andavanandro fotsiny aza. Nandroso sy ny voatra ve ny fiainany, ny ananan-karena ve, sa ny amahantra no zava-nisy iainany tao anatin'ny 20 taona izay nitondrany Rajoelina ny firenena izay. Fitondrana isan'ny miezaka mafy mandetika ao an-tsain'ny malagasy fa mandroso ny firenena, na dia tsy izany aza no iainan'ny vahoaka. Izany no mahatonga azy manao serasera mba entina andrebirebena ny vahoaka. Ny bainga vaovadika no vavolon'ny mpielo-mpiasa hoy ny fitenenana malagasy izay. Andro vitsy lasa izay dia nilaza io filoham-pirenena io fa tsy misy krizy eto Madagasikara teo anoloana ireo mpamatsy vola any Madagasikara. Iarahan rehetra miaina nefa ny krizy eto amin'ny firenena. Raha tsy hiresaka ny krizy misy eo amin'ny fanjakana sy kompania solika, ny krizy ny PPN izay mahatonga ny fidangany vidim-piainana, vokatry ny tsy fanosehana ireo tantsaha amokatra eto amintsika. Ity farany izay miantraika mivantana amin'ny isam-pianakaviana ka mahatonga ny fanenana ny sakafo arapaka isanandro ho an'ny mpianakavy. Ny fitokonana maro lafy vokatry ny tsy fanomezan'ny fanjakana vola ho an'ireo mpiasa amina orinasa. Mifanipaka tanteraka amin'ny lazain'ny filoham-pirenena io ny zava-misy iainan'ny vahoaka. Omaly alakamisy faraika ambin'ny folo ny volana Aogositra dia nivoaka ny vaovao fa nahazo mari-pakasitrahana amin'ny fananganana orinasa nanomboka ny taona 2014 hono ity fitondrana izay tariny Rajoelina ity. Ny hita aloha raha anarana orinasa izay notanisainy hatramin'ny fampelezan-kevitra sy nitondrany tao anatin'ny 4 taona latsaka izay dia champion du monde i Rajoelina. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe tena nanangana ve ilay mpitondra, sa namelona sy nanatsara, sa namotika ireo orinasa no tena nataony teto? Taiza avokoa ireo orinasa izay lazainy fanatsangana nanomboka ny taona 2014 io ka hatramin'izao? Firy ny malagasy no miasa aminy ary firy tamin'ireo izay notontosainy no miodina tanteraka sy miasa ka efa mamelona malagasy ankehitriny? Fanontaniana mila valiny avokoa ireo satria diso arireran'ny fitondrana ankehitriny amin'ny serasera ny vahoaka. Ny farany teo aza moa dia ny mpiasan'ny orinasa anarivo no takarama amin'ny fanjakana dia antoko-pivavahana no mahazo fanampiana. Tsy ilay fanampiana nomena ilay fiangonana akory no olana fa mba ilazany fa ain'izao fitondrana izao no manary ny saim-bahoaka tsy hifantoka amin'ny tsy fahombiazany amin'ny alalan'ny serasera io. Mila mitandrina sy mahay mandinika ary mila mahay maharaka ny raharaham-pirenena noho izany ny vahoaka malagasy. Raha ity tatitra izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ity aloha dia mazava tsara ny voasoratra eto fa 1,700 ny vahoaka malagasy no miaina ambanin'ny vahony fahantrana lalina. 9,000 ariary mahery kely no vola miditra am-paosiny tsirairay isanandro raha tena miasa mandritry ny tontolo andro ny malagasy. Izany hoe tsy mahavita fianakaviana iray akory mandritry ny tontolo andro raha toka ataony ka tsotsotra amin'ny vidin'ireo kojakoja ilain'ny vahoaka andavanandro eny an-tsena. Izany dia mbola sain'ilay filoham-pirenena no milaza fa mandroso i Madagasikara satria mihinana tapa-kibo ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy izay hoentiny. Io no farafandrosony amin'ny Rajoelina io. Resaka indostria hoy ny vaovao izay miparitaka sy ny orehareany izao fitondrana izao. Raha indostria ambafa sy ambony latabatra aloha dia rariny raha mahazo io mari-pakasitrahana io ilay filoham-pirenena satria tena ainy ny mampiesona ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny sary fa mba izany tokoa ve ny zava-misy any amin'ny faritra. Raha eto amin'ny renivohitra fotsiny aza io orinasa io no mitsangana
ankoatra ilay nolazainy fa orinasa manamboatra CVO teto, orinasa mpanamboatra fiara gasikara tsy re maty tsy re velona ankehitriny, ilay orinasa mpanamboatra etanol, bobongolo ilay vato fototra. Inona daholo ireo orinasa izay notanisaina ka mijoro sy misy any amin'ny faritra. Mbola farana any ivelany avokoa ny zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro eto amin'ny firenentsika hatramin'izao. Ireo orinasa efa misy indray aza miapotika ankehitriny. Ny mpandrava dia efa mipetraka ho mpandravatrany. Raha ity tahirin-dasoratra izay navoaka ny syndicat des industries de Madagascar na ny SIMA ity mantsy, mazava fa nandritra ireny fiboana ireny dia nampanao fampiofanana ireo teknisiana amin'ireo orinasa izay misy eto Madagasikara izy ireo, ka misa folo ireo orinasa ireo. Firy tamin'ireo folo nolazain'ny SIMA io izany no natsanga ny fanjakana radioela ity satria efa ny taona 2024 no misy ny Covid-19 nampihiboka ny malagasy teto, ka nolazaina fa fananganana orinasa nanomboka ny taona 2024 no nahazahoany ilay trophée io. Orinasa antsoratra natao tatitra tany no inona fa betsaka. Ain'izy ireo raha teny mamoaka ireny kisarisary 3D ireny tahaka ilay flyover nolazaina fa ho atao tetsy ampasika sy Anosisato, dia niesona tokoa ny vahoaka malagasy tamin'ny filaza masaka izay nataon'io. Raha toka tena nisy tokoa ireny, tsy hidina mihitsy ny arikarena fahobe io fa hiakatra satria miasa avokoa ny malagasy. Raha ny voalazany ity tatitra ity mantsy dia mazava tsara fa ny 8% ny vahoaka malagasy dia chômeur avokoa, izany hoe tsy manana asa. Io tarehy marika io izay midika mazava fa efa tsy ansasa manila ny vahoaka malagasy intsony no tsy manana asa eto amin'ny firenena amin'izao fitondrana radioela izao. Nahoana no ireny tarehy marika kanefa milaza fa champion amin'ilay industrialisation ilay mpitondra. Mazava ny voasoratra tao amin'ny volavolan-dalàna momba ny famatsim-bola ny taona 2024 fa hitoetra ho maro toerana ny tapitombony ny sehatra faharoa, izany hoe 7.4% eto amintsika. Raha ity tatitra izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ity dia hitantsika tsara fa miakatra ny fanafarana entana ataon'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2024 io ka hatramin'izao. Raha misy orinasa mpamokatra ve eto anafatra inona any ivelany intsony ilay firenena hatramin'ny vary izay foto-tsakafon'ny malagasy aza eto amintsika afarany, ko ina no orinasa mpamokatra ho antenaina atsangana izao fitondrana izao. Ny tazana dia orinasa mpampilahatra vatsitsinjo sy tosika no misy eto amintsika. Orinasa mpanjakana mpampahantra sy mpamita bahoaka no mitondra ilay firenena, ka tsy mahagaga intsony ireny vaovao izay mivoaka ireny. Orinasa mpampanjavona volamena ao amin'ny ministera dia orinasa mpiandry ny magro tsy aneho ny vahoaka hevitra, ary orinasa mpanakatsakana ny filomarika Ravalomanana tsy hiresaka amin'ny mpiray atoko aminy. Tsaroana ilay teny izay nataon'ny filoham-pirenena Paul Kagame hoe matoa matanjaka ny mpanohitra amina firenena iray dia tsy mahomby ilay fitondrana. Izy izay sanalaza mihitsy fa raha mahatarika olona folo idina andalambe ny mpanohitra ao amin'ny firenena dia metra-pialana tsy ho filoham-pirenena intsony ny tenany. Izany no atao hoe filoham-pirenena tena saha sy miasa fa tsy miaina amina fitaka sy lainga ka matahotra fadiranovana ny mpanohitra. Mahamenatra eo anatrehan'izao tontolo izao sy ny mpiara-miombonantoka raha toka lazaina fa manana ilay firenena kanefa tsy misy na iray akory aza mitsangana. Ireo orinasa mpanjakana aza miapotika sy anaratsisa tsy maty sisa no azo ilazana azy. Inona avokoa izany ireo indostria mitsangana sy mampiasa malagasy maro nanomboka ny taona 2024 izay lazain'ny mpitondra io. Raha resaka sehoseho fa teny ambony latabatra aloha dia aina izao fitondrana radioela izao mihitsy, ary aina ny vahoaka sy zary foto-tsakafon'ny malagasy mihitsy aza izany. Dia serasera toy ireny foana ve no anambakana vahoaka eto? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?